Maratany voninkazo. Ravaka Yaliva arivony nofy somamire no an'ny aina ny tantara. nandray fosy nanao totosa miarify nofy sy fanirina ny andohan'ny zavatra rehetra, fanirina te ho tafita, fanirina te hanana fiainana milamina, fanirina hiala tao anatin'ireo sokajin'olona tsy ny fiarahamonina hoe katrami. 12 taona tamin'izany tsy mba nahazo ny anjarako tany amin'ireo akany fitaizana zazakamboto toa mifandrena ao amin'ny tantara maro samihafa, nefa raha maty le anondreniko namelona. Tsy mba nisy ankohonana nandraina koa hoe ny fanena tamina tovolampanakarena afaka novan'ny fiainako. Tsy nisy nitsitra koa ka hoe izy andray asa miangatra isan'ny olona andray zaza 12 taona tsy fantatra tsara izay momba azy hiasa ho aminy amin'izao vaninandro mampirongatra mpangalatra sy miposoloky amin'ny endriny maro samihafa izao. Fianakaviana hoe fombolana tsy nahaliana ny saiko firy izany. Lehibe teny amin'ny lalana ny reniko fa ny lalana hono nazony ahy. Miteraka teny amin'ny lalana izy avy eo ary teny ihany ny elany aina. No izany raha resahana momba izay fianakaviana dia olona iray ihany fantatro, le nitondra 7 volana kibo. Ary rehefa namonjy rongitana izy amin'izao resainako izao. Neny inoko fa tsy mandiso aho tamin'ny safidiny ndraisiko izy na dia manenjika daholo ary izao tontolo izao. Anisan'izany eritreritro 20 taona ankehitriny, saro-pakolony alina, kilalao an'izay setrasetra, sakafo ny nofo an'ireo mangididy ny filana ary siny rehefa nangonana amin'ny maloto ny mpanambola, na zaza na tanora na antitra. Eny fa napakevitry 10 taona lasa izany ary tsy mbola niato hatramin'izao. Dia aza manontany tena hoe iza ny sangy ambony fandriana hiaraka amin'izay zaza 12 taona, satria 12 taona any nandrefa napakevitra anao an'ity azy ity hoy aho teo. Tena misy izany, porofo mivaingana ny tantarako. Aza manontany tsony koa hoe naninona mindrona amin'ny fivarotan-tena fa tsy nanana fahafahana melomana ny tenako aho no tsy mba nahazo efa nabeazana radrarina nahafahako nandany volana rantiranty aho. Be vola mbola tabatro ny volanao amanaraka indray pisokeloko bizondry vola ny takalo mivatako tamin'ny voalohany narary fa tsy nangirifiry noho ny dratra azy tamin'ny fisarihana sarety sy ny fanaovana dokera tetseroa nefa izany tena nisy nenina fa nampitamin'ny fiainana ambany tunnel sy ny fiainana ambany tafitrano tena no ihany. Ary amin'izao fotoana izao tsy haiko na aty aparany na tsy fa tsotra ny azo amin'ny tianako azy. Malahelo aho, tsy mba manana fehitana-po, tsy riritiko ny asambaran'ny vehivavy tsara fitondran-tena. Tonga saina ihany ange fifatara loatra. Allô, ny Raina? Bonjour, aiza ihany ary ndre rialy a? Efa ela be any ny andreny tato hoe? Oay, tena azafady ny Raina fa nisy client hafa dia adiniko ianao a. Aleo fa fonjeko any an-tranonao ianao. Dia ndre kosa rangaha migafy a, mety afaka firy minitra indray zao ndre vao tonga aty? Afaka, aleo ataoko hoe atsasakadiny raha be indrindra e. Ka malaky azy ka, arakaraka ny fahatongavandre aty eny mahela na tsy ny fotoana iarahantsika e. Aindre ihany fa ny 7 ariva ny personnel akaiasa alina dia fa tonga. Ao rehefa vetivety izay fa avy eo bizony Raina bogosy kely. Dia nitapahan'ny antsony Raina ilay eritreritro nanetsidina teo rehefa avy niaraka tamin'ilay client efa tsokontsokony iny a. Ampanarivo eny anarany. Eny toy izany foana. Manetsidrery aho hoe mitsiririritra an'ireo vehivavy tsara fitondran-tena saingy rehefa misy client miantsona efa dia tsy samandahakory.
efa misosa ho azy eo molotra fotsiny koa ny teny fiangolangolana rehetra fa tsy misy avy amin'ny fona kely aza. Ny vatana koa efa tsy mahalala reraka izany intsony fa vao misy miantso dia efa ndao indray. Fahazaran-dratsy fahazaran-dratsy toatsika izay maharatsy azy indraindray rehefa manao totoafo ny client fa manao totoafo koa ny volany dikan'izay. Fa raha vita ny vola tokoa moa fiainana ka aninona. Bonjour, monsieur Rapanarivo. Ah, bonjour, mademoiselle Mutsu. Ao ambirony ihany ve patronao zay? Eny tompoko. Mbola miresaka amin'ny olona amin'ny telefoninao izy fa azoko ampahafantarina azy nefa hoe tonga ato ianao. Lazao ary izy azafady. Ampio hoe mbola somary mamaika ha? Eny ary tompoko. Mahazo mandroso makao aminy ianao, monsieur Rapanarivo. Makasitraka. Salama se. Salama tsara fa misaotra. Ahoana ianao azafady? Ny anao? Ohatran'ireny lehibe ho azy ireny ny tanora ankehitriny. Asa, mbola raha inse ihany ve fiverany se aty sa vao maty reninareo dia... Aleo mba avela andry am-piadana na maty azafady e. Lazao hoe inona ny atontianao fa mbola maro ny adidy miandry Adidy. Monsieur miavaka Rapanarivo no solom-bavim-bahoaka. Iza ny nalalanao an'izany? Inona ry se teny zavatra tsy fantatro. Olona manana maizy ahy eto amin'ity firenena ity nge ahy. Fa de variana amin'zato fanaovany se tsinitsinina. Tsy azoko. Inona tsy azony se? Tsy efa diso hainy se moa fa tsy makasitraka ny fitondrana mijoro amin'izao io ah. De inona na nekense fankatahan'ireo olon-dombo soranao amin'ny antokony izy ireo raha laza tamin'izay izy ireo fa sentiny apetrako kandidany amin'ny antokony amin'ny fividiananao avy eo. Gaga se hoe ahoana nahafantarako an'izany ah. Vao misy hevitra miainga fotsiny eto amin'ity firenena ity de tsy miafina amiko. Ary eky fa tsy nilavin'izay fankatahan'izy ireo. Tsy mahafaly azy zany. Manana didy anason'ny fireneko arangaty de izay no nanakeko an'izany e. Zay fifandrafiana eo amin'ny antokona reny indray tsy misy idirako. Zaza maditro se. Mpanao tsintsina ray aman-dreny mafy loha. Maninona? Tsy vao amiko izany rehetra izany ary nahavelako anana safidy malalaka foana se mba ho tonga tena lehilahy. Mahaleo tena tsiritiny olona saingy amin'ity indray mitoraka ty efa mihoatra amin'ny fefy ka tsy maintsy miteny ah. Tsy ilaiko mifampiraharaha amin'io fitondrana io se. Ainse tsara fa anisan'ny rotsako fidiana koa isolo tena ny atokoko. Anao ahoana no fijery mivahoaka hoe mpifanina antsika mianaka satria dia fivondronana mitovy ny toerana hiro tsara ah? Mbola tsy tara raha izao se no mivevitra. Tsy manina fa rehefa lany soma tsara dia se nataoko tanakavanako. Apetrako amin'izay toerana tiany toerana se. Miretirety ianao rangaty e. Krafikila loatra fiainam-pirenenako. Fa tiany zany ny fandrafy amiko ah? Tiany tsy fampiteny amiko sy fahavaloko. Tapitavoteny ve zay tianao lazaina fa mbola be ny raha ho totosaiko azafady e. Mampitandrina ny se ary miavaka fa tsy mahazanako an'se mpivadiana amiko fa mety avetana ny anarako ah. Potehako hatramin'ny farany fahandramo ange e. Zany ny toetram-bibinao zany fa manomboka tsy ahafenina. De inona koa? Fandrahoana na de ahoana koa? Fa mbola tsy ampianao foana ve na amin'nonao reniko rangaty iny de mbola tadiavinao potehana koa Tsy marina ny lofo lazana fa vonoko ny reny se. Ny vononao izy efa nikikisan'ny areti-po tamin'ny fahampirafesanao izy nefa mbola nikasianao tanana koa. Ny fantosirany vonona ataonao no nampianjera azy teo amin'ny tohatra ka namoizany ainy. Accident toy ny accident rehetra zany fa tsy misy idirako e. Tsy marina zany e. Vao izy rery akory niara-toetavatra tahaka izany fa tantara efa verimerina foana zany. Lehilahy tsy vaniny ianao raha misetia. Tsy misy fanenenana na kely akory aza any anatinao any. Satria tsy nanao ratsy ary aza tereno marina ny hevitra zany se hoe ny fantosirany vonona ataoko ny nahafaty azy fa maty izy satria kely saina. Raha endry izy maty dia nanaja tena afa-tsy nanakorotan'ireo vehivavy rafiny ka natonga hanafay azy. Karaha endry koa ianao dia tokony tsy nitonantonana taty amiko fa nanaja ny fanajakanao sy ny fanasikelanelana teo amintsika hatramin'ny kipin'ny mason'ny reniko iny. Ary aza manandrana mandrara tsy fampirarahan'ity fitondran'ity sy ny atokony fa efa mazava tsara amin'ny fomba ofisialy zao hoe fahavalo sika mianaka. Atoko politika samy hafa no misy atsika. Samy manana ny tanjony dia samy manana ny fiainany. Ny raha sisa no iraisana
ary zany raha iraisan'izany amiko dia efa tsisy vidiny tsony. Azonao zany efa ela ny nankahalanao ary ankahalanao mandrakizay satria ianao no namono reniko tapitra. Azo mandeha ianao. Sitran'izao nge sy ty raha tsy zay na io intelligence sy io aza mbola nilovaina tamiko. Raha ihany ny teniko fa mbola tsy nisy teo amin'ny tantara zany hoe fahavalon-dram-panarivo zany nefa nandresy azy ka jereo tsara dia eno tsara osoroatako eo amin'ny tantara fa naty tonga ny zanany lamatoa miavaka rapanarivo rapanarivo. Na ny anarany sy aza mbola mitondra ny anarako. Alea andeha mbola zaza loatra ety ny fihetseham-po fotsiny fa tsy izay marina aminy. Nanao adisona lehibe izay tompo-kevitra tamin'ny fametrahana ny se amin'ny toerana io. Minosy ataon'ny atoko-panohitra fimezana fotsiny. Ny afaka mbola tsy tara ho ara dia nyzao mbola tsy fantatry ny vahoaka izao fitsahanseho fidiana ny manda tsy hiara-iasa amin'ireo antoko tsisy ilana azy ireo se. Tsy baikono amin'ny fanapa-kevitra tokony ho raisiko ahe. Ay kosa dia andramary ny tambavy dia ho hitany se zany ngidiny. Tsy mba azo resana moramora se. Efa nampitandrina aloha zay mandrapiolo. Ny vola zany miantoka amin'ny fahefana sa ny fahefana mahatonga na oram-panarivo? Inona araky ny hevitra indre? Amiko ilay voalohany no marina. Tsotra be ny fanazavana azy. Rehefa manam-bola ianao dia afaka hanana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Madiso ilay faharoa dia satria ambany be ny probabilité hoe olona tsy manam-bola no hanana fahefana fotsiny amin'izao. Indrindra eo amin'ny firenena. Tsy mahaliana amin'ny vahoaka raha olona mahantra ny andeha hitondra azy. Ary raha hoe mahantra fa manam-pahaizana? Tsisy manam-pahaizana mahantra izany kosa Sûr amin'izany ry Sûr 90%. Mampime mihitsy indray tika. Maninona ny 100%? Satria tsy misy marina zato isan-jato zany amin'ny lafin-zavatra rehetra rapanarivo zany eo ihany fa miakanjao amin'izay aloha ndry dia ndana ho manina entanao fa mila miverana indray mivody sika afakora roa eo misy fivoriana tampoko vonjena mantsy. Ora roa eo eno zay herinandro kosa ngeno ny fanarano rapanarivo vo roa andro sika izay no taty. Aza matahotra ndry fa tsy mihena nge akory ny vola raisindry ny fanarahana ihany nomeko andrina dia tsy lantsika aza ny herinandro. Raha izay indray dia tsy olana dia izao ndry apedaniko fa mahafinaritra tena masina eno mahafatifaty mifankaty amindre sady tsy mba makaleo ny fampizara hevitra amindre. Marina mafy zao lasa ho adolo zay zavatra ilaindry fa omeko. Tiako hanana izay fiainana nofinofisy indrindry condition fotsiny hoe etako aiko foa ny aly amin'ny fotoana rehetra diavako azy. hoe ho akaikinao foana amin'ny fotoana rehetra itadiavanao say mamengeko izany tenindre zany tsofiniko mihitsy ndre andray manentina sady mivantako fa mifampikasoka mivatandry malandilandina matehan'oroka tapon-dohatra ny apalaty. Rapanarivo koa mba mahita tenin'inona tena marina mihitsy zany za raha tsy nitandro voninahitra eto amin'ny firenena tena efa nakariko vady mihitsy ndry. Tena za mihitsy ve sika aza vo intelo izay niaraka nge intelo sangy vitandrina nitondra ny tetin'ny lanitra mbola tsy hitako hatrizay nahalehilahy. Marina mafy moa be zay vehivaviko izay ary enimpolo taona mahery ihany aty sangy ndrereriny sipana vitana amin'ny fahafinaretana faratampony ary tena sary-piaro ihany raha misy lehilahy fa izarandriana izany fahafinaretana izany zay no nahatonga ny teny teo hoe apedaniko ndry fa mila eo fotsiny nefa ndry ho amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fotoana rehetra moa tsy ny elavako andry azondry tsara ve zany? Toy izao ny tantaranay sy rapanarivo niaraka indray sindroa tamin'ny tranom-bahiny tany andrenivohitra aloha fa ny telo ny mety ny taty amin'ny faritany fa te-haka rivo-dranomasina hoe lehilahy antitra tsy malala reraka ity ka mila vehivavy analana amo aminy ary farany dia izay omeny aho izay fiainana nofinofisiko. Tsy afenina fa nahatsapa fifaliana mihitsy iana ary azy ny teny andiny teo
lafiriny izay nikatsahako papasosy assuré izay fa tamin'ity vonitsika tamiko ny vitana izany. Saingy mazava izany ny azy fa tsy mahazo miaraka amin'ny lehilahy akoatra azy afa saro-piaro amiko izy. Amin'ny fotsy miangatra, inona loatra moa no maharatsy an'izany? Eny efa lahantotra tokoa izy saingy tsy aleo aza ve izy izany izay firafirain'izao lehilahy rehetra izao. Ialy azo ndre tsara ve izy zavatra alazaiko teo toa lasam-borona vetivety teo ny avako. Azoko ka ahoana ny hevitra indray ary ifanaraka tsika dia omeko izay tiandry rehetra indray raha manaiky fa tsy araka amina lehilahy hafa akoatra manaiky an'izany ndry manaiky ary ahy fa izay tiako rehetra mihitsy ninninona. Eno ninninona raikitra izany milamina izany eo aloha mba meo bizo kely chéri alohan'ny andehanandrimy io manary azy daizany ary ratsiny ry aloha mody avilany kafa ny loso dia tazany ty endriko marikivy fatratra ny vola hono ny marangary tsy matolotolotra mambahoaka saingina dia vola be aza no mindram-panarivo ahy dia tsy mba maniko izany izy marikoriko aza raha marina fa rehefa te hiafisiana anara-dalàna dia tsy miantoka an'izay marikoriko any ndresy mahonena matsiravina. Hoavy ô miraina fa oe bonjour aloha bonjour aly aizany tsy ho hitako nefa indray na andositra tahaka ninona azy tsy mandositra anao kosa fa tsy nandray telefonina fotsiny rehefa atsoina dia tsy mamaly mesazy ihany koa rehefa andefasana SMS fa inona ry aly ny ratsy ny fanaovana sa inona ny tsy ny fanarahana no lasa ny avinavina be amiko ndria somary maizina amiko ihany mantsy fa tadidiko tsara hoe nirindra sy nafinaritra ny plantsika sy toa tamin'ny farany eny tsisy ratsy ny fanaovana ngefa nanapa-kevitra fotsiny aho hoe tsy varo tena tsony efa tsara be aloha izany ka sady isy ny eritreritro marina amin'ny ampahany mandroso aloha ianao dia ato trano miresaka ka ohatra ny lozantsika ny fanatsafeta tokoana ny eto fotsiny fa ndao hiditra ty atrano dia ao toizana ny tafa ndao ary oatra nampandroso ato fanenako ny iraina aza mihafahafa fa mandresa seza mbola tsisy masakaza tolotra aloha na mahafana afaka nalana etaeta ato amin'izao fa mino kosa nefa hoe manan-zavatra zaraina amiko ianao matoa tonga hatra ty an-davatranoko mihitsy na dia efa nitapahako tanteraka azy le fifandraisana nisy teo amintsika nandritra an'izay tapabolan'izay fa melohan'izay aloha dia tenenao aho hoe iza ny nahitanao an-tranoko tsy mpanapandaka amin'izay no nanorana misy antoa kokokoa mantsy hoe raitoko tany ihany nareo amin'le resaka asa dia nasehoko azy ny sariny toa so mba fatany tsara fitotona moa satria akamana akaiky mihitsy aza hony ndre rehefa mpiara-manao plan 3 amina vazaha hony na roro vavy re azafady marina marikivy mihitsy ny endrika zato akamako vao nytononiko le fahotana ao rehefa tsy hanontonina ohatra n'izany tsony ahy manarak'izay tsy sanatria akory hoe manina nalatsa-pity amina mpivarotena raha tonga nydodododo raha ty fa tonga dia lazao ny iraina hoe inona fa aza matsiravina ok ary zao ny tena nitadiavako any toa misy sery izay ihany azavaiko lehilahy mbola tanoranora ihany le ry iraina efa tsy mihodina tsony efa nahita papasosy afaka miantoka amin'ny fiainako tsy ho ela akory aza dia hialato sy lamina tanteraka fa milaza namboatra tranobe ikalabonako le ry izay ny tsy namaliko ny antsonao tsony fa le fandimbiasan'izao body tsy adala rehetra izao koa ay ve zay le izy eny ny comprendre ndre fa eno ihany aloha ty resako ty na dia zany aza namahaliana ary mety hitondra soa andry manko le izy
Ndry raha teo efa leo an'ity asa masiso ity. Eny ary ary sy izay resaka hoe ahitantsika an'izany mahaliana sy mety hitondra soa azy zany. Zao le izy. Tena sûr ianao fa mety zao posiko izao a? Ialy a. Inona ary ity? Efa hoe mety zao. Impiry izay indrindra ny tany an'izay. Ka sao dia tsy mety amin'ilay olona nge. Salaminareo. Salama miavaka. Manahoana tompoko? Salama fa misaotra. Mandray olona vetivety efa ho raisiko nareo ny raina avy eo a? Eny ary. Dia misaotra indrindra. Miandreo izay zany. Io ve ilay izy ry ny raina? Iny le izy. Fa tobokosy be. Iny ve izy anina dia tsy anan'olo tiana raina vady a? Moramora ihany aloha ndry. Jereo ny raha tsy mivandravandra be ilay sekreterany. Tsisy idirany izay olo tiany ihany fa ny asa nasaina taondry ataovy tsara dia milamina io. Fa tandremo a. Tandremo sao dia mahita an'ilay hoe bogosy dia tafalatsaka amin'io fa tsy ao anatin'ny fanarahanareo anie zany. Afaka mandrosa amin'izay ary nareo a? Ay. Dia mahazo toerana fa efa ampiresaka sika. Saotra indrindra. Eny ary. Izy aloha noho izy ary hanomboantsika ny resaka raha tsy madiso. Ialy ny anarako tompoko. Ay, faly mahafantatra anao. Dia inona ny azoko anampiana anareo ta zany? Mahakasika an'ilay resantsika roa lafarany teo iny le izy. Dia voninanao an'ilay asa izy zany? Eny tompoko vonina. Tena metika. Mino aho fa efa natsiditsidiky ny raina taminao ihany mahakasika an'ilay asa. Efa nilazainy tamiko tokoa. Mitondra tena tahaka ny hoe vadinao rehefa iny mason'olona saingy rehefa zazianao rehetra dia tsisy ninninina. Tsy azoko atao ny manao latsapity aminao ary tsy azonao atao koa manao latsapity amiko fa rehefa iny mason'olona nefa tsika dia mpifankatia. Zay indrindra. Fa hono raha tsy madiso. Firy taona kay ianao azafady? 12 taona tompoko. Tena mbola kely kay Asa matahotra ianao tompoko fa haiko tsara mody manao hoe vadinao any amin'izay sehatra rehetra ilaina an'izany na dia mbola kely aza ny taonako. Zany Eny tompoko. Ka raha tsy madiso ihany mbola mianatra ve ianao sa efa miasa sa manao ino eo amin'ny andavanandrom-piainanao? Ny tiako aviana mantsy dia zao asa raha efa niresahan'ny raina taminao koa fa hipetraka any amiko maharitra ianao ary indraindray ihany vao afaka mody amin'ny fonenanao. Na mety hoe tsy ho tafody mihitsy aza. So manko dia manelingelina anao amin'izay zavatra fataonao ty asa ty. Na koa hoe mety ilaza ianao hoe malahelo amin'ny mamanay aka te ody. Malahelo amin'ny mamanay aka ody. Teny an'izany izy dia miverina vetra ny tatandohako ny endrik'ilay reny malalako. Vehivavy tsotra izy izay misaringy bordamba ary malotoloto. Eny adala ny reniko. Tena verisaina tanteraka fa ilay tsy mahafeno tenana sy ny sainy reny. Tsy ohatry ny olombelona ara-dalàna moa izany. Noho izy misy fahavoazan'izay dia tsy vitsy ny lehilahy manararoatra azy ary tao anatin'izany nahazony ahy. Tompony tenany tokoa ny saingy fantany tsara nefa fiziko ary velony sy lehibe an-tenimpona mandra-pialany aina. Ialy. Sany naitsony olona azy ary sany ihany nataony relasajy nampiteraka azy anarako. Anarana mamako indray. Rehefa ery namako izy. Loatana. Mialatsiny aloha raha ohatra ka nana fotoananao kely no voalazako teo ty misy mosoara ahafahanao mamafa ny ranomasonao. Oay. Tena tsy tanako efa nitady lalany voana zahata ny ranomasoko teo ampisainana neny. Misaotra tompoko. Azafady indrindra fa teny ianao teo hoe sao dia malahelo amin'ny mamanay eo aka hitonga ody dia tsaroko tamika teo izy
Efa nodomandro manko izy. Ay, azafady namofota-mandry ary. Tsy maninona ka za miala tsiny fa tafatomano nefa. Bon, azafady fa nanapaka ny teninao fa hiverina amin'ilay tena voatoatin-dresaka aritsika e. Tsy manana fotoana be hivalam-parana mantsy. Dia averiko ilay fanontaniako tsy manelingelina anao ve ilay asa. Tsy tompoko, miasa tena ary mivarobarotra ny ataoko eo amin'ny andavanandro mpianako. No zany tsy manelingelina mihitsy ka. Ok ary, apetrao amin'ny Mutual lesy ny karapanondro ny azafady ny iraina. Ay. Dia entana trano izy dia ilazao mialoha ireo mpanampy ao an-trano hoe ho avy ihany ny olon-tiako ka asay anadiovan'izy ireo efitra ray hivatanana izy. Mbola tsy ray efitra mantsy izay. Voaray zay ary. Andao ry aly. Voaray ve zany azafady? Mino fa tsy handiso fanantenana ianao. Ay, mahazo madoka ianao ka misaotra betsaka tompoko. Tsy misy isaorana ialy. Izay ny iraina. Apetrao amin'ny Mutual ny taratasiny dia ampimanina any an-trano azafady Ok sefonay Voay findry aly tonga dia assuré fa tsy hiverina hivarotra tena tsony toa nefa hanana fiainana stable amin'izay vao vita mission. Mbola manana fotoana malalaka be sika tompoko isafidianana an'izay olona tena azo antoka. Inona ny tianao tenenina? Miala tsiny misy miafaka raha toa anio ny hevitra amin'izay mahakasika an'ity fa somary taitra kely ihany tamin'ny fanampahan-kevitrao. Hoe ahoana? Hoe iny vehivavy iny no nisafidianao. Tsy fantatsika akory manko izay fiainany tany. Tsy nandeha fianarana izy fa mahafeteny vahiny fotsiny raha ny famitorana nataoko taminy. Ny taona mbola kely koa moa manginy fotsiny. Somba maika loatra ianao ka sahidy izay mety ho lafiratsiny. Raha izy no aseho hitapoko hitam-pirenena hoe ho vadinao. Efa nandinika fa mety izy azoko antoka fa vitan'io. Nandinika? Fa tsy voateo akory ny vehivavy iny no entin'ny iraina. Lasa lavitra loatra ianao mady mizely miotsoa. Tsy misy idiranao zany fa izay asaiko ataonao ihany no ataovy. Oui, tsy misy idirako tokoa ilay izy. Fa saingy tsy mikatsaka fa tsy niahombiazanao any izahay. Olona manam-pahaizana ianao. Olona manamboninahitra. Manana ny maha izy ianao. Fa indrindrandrindra moa fa hoe olona ho lasa solom-bava-bahoaka rehefa lany somatsara eo. Tsy tokony olona ohatr'ireny mihitsy mitondra ny anaranao ka. Fa tokony ohatran'izy ary azafady Tsy miafina misy miafaka amin'ny fitiavako azy. Hainy tsara fa misy afo tsy mety maty miredareda ho azy atao boko ato. Any aminy koa tsinjoko fa misy fitiavana kely ihany. Fa ny mampalahelo ahy dia hoe nahoana ary izy no mitady oloka fa tsy tiany sy fantany mihoatra akory. Mademoiselle Mitsoa, efa nanazava taminao fa tsy mety ny amintsika raha izay ny eritreritao. Ka tsy miteny ange hoe izahay. Fa nefa nazako asa maninona fa inona maharatsy an'izany. Sika akory tsy hoe hifankatỳ fa hampanginana amin'ny vavam-bahoaka fotsiny raha izay mampanahana ao. Efa hevitra tapaka iny ka tsy ilonana be tsony. Fa karakara faran'izay aingana fotsiny taratasiny dia ataovy izay tokony ataonao. Monsieur miavaka. Misy vehivavy maro manana potentiel tsara amin'ny toerana io ange. Olona manam-pahaizana daholo. Somba hojerenao tsara ihany aloha izay vao mandray fanapahan-kevitra tsika. Raha hoe tena sy resy lahatra amiko ianao. Mademoiselle Mitsoa, mety ino izay fa karakara ny taratasiny. Eny ary tompoko. Tsara kokoa raha misy andrem-bavilanitra eo anilansery miavaka. Hafa ihany izany lehilahy toanana andefa mandriny izany. Izay ray. Fandray koa dia ny fomba fijeriny rehefa voka hifidy koa aza mety ho hafahafa ihany raha ohatra ka nany ihany koa na aza tsy mbola noentiny se nefa dia irosaka ho fidiana hitondra ny tenin'izy ireo se. Mitondra ny tenin'izy ireo mantsy tsy hafa fa mitondra azy ireo mihitsy. Tsy hanery an'se anefisika hoe manambady izao dia izao. Raha mahalala ihany mantsy ny lanjan'io fitiavan'io. Izao koa izany dia atao raha ohatra ka mbola tsy tapa-kevitra ny eroso amin'ny fanambadiany sisiny izay olon-teny sy any ambadika any. Hitadiavana vehivavy se atao vatiny sy ho masony vahoaka ary asiana taratasy fe-potoana mazava izany. Efa maro tamin'ireo olona mboy teo amin'ny fitondrana nanao an'izany ka tsy misy atahorany se.
zato ankampasay no niverana maky an'io mailaka vao raiko io tapabolana lasa tsy fianina fa tena tsy resy lahatra amin'ity vady osoka amin'ny tana fa oko ty ny saiko teny am-boalohany mety animban'ilay vehivavy mo mety amahay vandanjanay toko misy no sady animba mihitsy koa ny fokany any ariana kely any mantsy tsy io koa ny olona hoe tsy mbola solom-bavambahoaka koa dia efa namitaka azy ireo ary ny fitiavako anahoana ho le tena anjara amin'ny foko rehefa tena hifankahitray any andro raina dia hoe misy taratasy mazava aza fa fifanarahana ihany ny asy le vady osoka tsy karazana tsy fahamatorana ve ny andraisany azany zava-misy zany ny tena nefa ty mbola olona mahira-tsaina sy mamiratra ihany saingy tsy nalediko an'ireo olobe ray atoko amiko ana dia tsy nakasitraka azy raha teo hitako ny tombona ihany ny tenin'izy ireo dia naleoko nampandeferina ny toa-kevitro ataon'ny olona ahoana tokoa ny fidy hitondra azy ireo raha katrano asa tsy mbola netiko akory tsy tehaka amin'ireo vehivavy natolotry ny atoko vady kosa nefa rehefa nasaina ny fidy izay mety tamiko izay tena ata naleoko nampitady an'iraina sakaizako izy no azoazoko kokoa sady haiko fa tsy ame olon-dratsy satria efa esa ireo rano mifankafantatra zany ny tena hoe hevitrako toto saingy narahana arak'izay tokony nanarahana azy dia zao no navoakany miavaka raha-panarivo sy aly dia bady ara-dalàna hoy ny taratasy ialy efa voandro any no mifampiresaka tamiko tsy mitsara azy efa marina ihany ny teny miotsopitatsoratra hoe raha mita amin'ireo hafa teo ny toerana io dia mahay vandanja ihany izy tena mahaliana kosa nefa hoe hitondra inona eo amin'ny fiainako ny fahafantarako any aly lafa kely zany izy tsy haiko ny anazava azy fa zay mahaliana ialy ary zay koa ny tena nanekiko azy na tsy nanana ny nampisongadina azy loatra azy izy akoatr'izay indray dia tena nangoraka azy tena ranomaso madio mangalahala tonontomanko ny lozany eny no narotsany rano lasa fa matsiaro ny reniny izy teo ampiresanay zany eo ihany fa tena tsy mora le manompo tanindrazana indraindray hatramin'ny zavatra bitika kely tseritreretinao ery no ahitanao fanamariana kely ka tery amoronana vahaolana mba tsisy ny resabe so ihany fa fanindriko efa ela le izy efa saritari-ketrako ny hitondra ny anjara-biriko anasoavako ny firenena sao vao mikadiny eto mavady ny fiaratsika dia tokony efa iletika tsara eny andohanao any hoe vadiny monsieur miavaka ianao ary mpiasanao daholo sy mpiasany eo amin'ny trano fonenanareo ao oka tsisy afantatra koatratsika mihitsy zasenao ny chauffeur ary ny iraina sy monsieur miavaka hoe tsy tena andeha fimandry monsieur miavaka ianao ao ty numero raha misy zavatra ilainao na ny iraina inoko efa hanananao gamba akoatr'izay ty koa numero ny chauffeur mariako tsara fa mila mihery amiko anao na amin'ny iraina foana rehefa hivoaka na hoe misy zavatra ataonao mazava ve izay sa mbola misy fanontaniana mazava tsara fa ono ny lahatra miavaka ve azoko raisina voalohany aloha atao farany sady voalohany andrano miantso azy hoe miavaka raha misy ny olona tena akaiky ny fony dia za saingy na za aza tsy mbola nanevateva azy ohatr'izany monsieur miavaka hoe faharoa tsy mila manana ny numero an'izany ianao fa za zao mendraikitra anao inirain'izany mbola eo ambany fahefako noho izany dia izay baiko no arahanao ay eny ny hevitra fotsiny aho hoe amin'ny mahavadiny any tokony ananako ny numero any fa raha izay indray manaraka an'izay baikonao any zany ie dia mila letiko tsara ao an-tsainao koa hoe tsy tena vadiny ianao fa pikaraha manady fotsiny sao dia ho disodiso hevitra eo mantsy mba halako koa ny fomba fitenin'ity vehivavy tika ny fomba fijeriny koa
mankahala zany izy na dia vao fotoana fohy aza ny fankahalalana ary sao dia mba manam-pitiavana ny lehibe marikala dia be fialonana sanatria olona tena akaiky ny fony miavaka hono izy ko naninona ny tsy nampiakarinao vady avy hatrany raha zany ohatran'izany ary efa mihesika ny ara-tsitsaiko fa raha mba tena ara-tsitsaina moa maninona fa nandinika vetivety aho hoe soka fendohan'izany latsa-pity izany tia mahazo aty ka voanomboka tia ny sarometsika dia efa sary-piaro sahady ny asa misy ange izany fa dia very kay fa maninona ny tsongona ohatran'izany kay namerina ny atidohanao tao amin'ny toerana ka ohatry ny mbola variana tany amin'ny fiainana tsy zarizary ny ainanao tany angamba izy dia tsy hainy mihitsy amin'ny teny tongotsika ato ny tranonao manomboka izao ka mandrapatapitry ny febitoana amin'ny fanarahana ato eno ato ary aza manao tamba ny vohatra variana be ohatr'izao aloha fa manahirana amin'ireo mpiasy ireo ka ivoaka ny fiaritsika izao mino fa hainao tsara ny mitondra ny tenanao manomboka eto ok aza manahy ianao fa no ny asako tsara ka ho hitatsika eo izany tsy avy fanasavanga maty miselo mitosoa ny akanton'ity lazaina ohatran'ny fonenako ny masondriana ny saiko 20 taona inainana teto tany ary 10 taona ny lomanosana tao anatin'ny asa fivarota-tena be ihany izay toerana nalehako izay saingy tia vao tena hoe tonga lafatra izany paradisy izany no tsy hitako lehibe dia lehibe ny tokotany ary feno zava-maniry sy voninkazo isan-karazany manaingo azy misy dobo filomanosana ary amin'ny endriny tena moderna le trano indray mitsoalatsoala be ary manoatra no le tranona mpanjaka anglisy tazako tany anaty film ireny dia izy amin'ny endriny raitra dia raitra sy kanto marina mafana ny hotely avo lenta indrindra teto tanindrazana nitondra ny Rapanarivo ateo aloha sa tena hoe nambakainitra ny endrika ivelany fotsiny tsaraina ny ao anatiny angamba dia asa fotsiny Ramatoialy ny fietsika ao azafady fa efa hiditra ny trano ihany tsika nefa tombola lozana mitamby endrambendrana foana ny azafady fa tena tsy tonga saina mihitsy miditra ny trano izay manao fanamiana mitovy daholo ireo mpanampy miavaka ary tinian'izy ireo tsara misy manao fitsiry feno faliana eo am-pahatana moa misy manao jiry sipirana atao mangarika izany rehefa avy nandinika ambony ambany eny koa misy mitakoritika kely ny sasany manao hoe tena zanajavatra ilay nandriny fony lehibe fa misy indray manao hoe vehivavy tsy dia manao ahoana fitrika ilay izy mitapininona koa raha ny masondra mise tsy naleo ary ve niditra tamin'ny kalametsy sekreterany ary koa ny hoe disy fanantenana tsy ohatran'izao mihitsy ny nandrasako tia vao hoe hafa ny entana nafarana dia hafa ny entana tonga fa izay tena nankalelo ny sofiko dia nen'ilay anankiray hoe toa vehivavy tsy ambony tsy ambany ohatry ny loalikalika koa tia izy tena henoko tsara mihitsy na dia iva aza ny feo an'ilay niteny azy saika andeha hiakatra maly azy avy hatrany fa ny anome tosomy tonga voalohany ianao aza mbola ny ampaladia fa tandremokely ty vava azafady tadidio tsara fa fehizanteny anankiray fotsiny navoaka amin'ny vavany olona tevatevainao io dia voaroaka amin'ny asanao ianao ho anareo rehetra petsara velatsiry eo sao dia mieritreritra nareo hoe mbola monsieur miavaka tsotra be sy be fa mindrapo foana ny tompony teny farany ato diso be nareo efa mivadiny izao ny tompony andraikitra voalohany ato ka dia mampitandrina tsara zay mahaiza kely miaina azafady ary aiza ny evitrano ny fa mila makaina izy fa tsy jery ny tava-tsoavalinareo hoe tokory ny ataony anton-draharaha dia andeha toy izy amin'izay ny asa fa tsy anatabava sy hibaiko anareo efa vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe ireo akory izy atravona ny anahana fotsiny naposiko tena maivava be ohatr'izany mihotsoana dia efa hitako aza hoe olona misy toetra mety raha matotsoko ny 30 taona no hany tamin'ireo mpiasa saingy tsy nasiany vidiny
fa isorako mangina tapoky ihany aloha izy na zany azy tena misy toetra mantsy reto mpiasa reto ka nilainy ny tenin'iny asy azo ato rehefa tsy eo izy. Farany efitse eny tompoko tsy hitako izay olanao amin'izany niezaka nandresy lahatra ny setsy amin'ny tontony anarako sy tsy hanimba ny masoko ako saingy sy nsinse vidiny ho hita ny sekely mivokany tsy ho ela miandry afa hoe tsy hoentinao hoe tsy lehilahy tahaka an'io se raha tsy zanako tsy manam-potoana ifamaliana aminao arangaty vao avy naneo ampabe maso ny firotsahako fidiana azo ao miresaka aminao zao tokony fantatra ho arak'izany fa mbola be ny andraikitra miandry andraikitra dia tena sahalanina nampiseho kariary ny vahoaka fa tsy mifanaraka tsika mianaka sahalanina nimba ny mazoko hoe ny zanako dia raha ilo amin'ireo toko politika tsisy alana azy ireo hoe ny zanako rahaterako lahatokako noho ny joro fahavaloko ka lotsaka ao anisan'ny ofidiana solom-bavambahoaka any amin'ny faritra ny aviko efa ninona amiko dia mihevitra ve ianao fa raha manao ahela dia atahotra anao haiko tsara ngenao mody sese tsisy farany fa hoe tsara taiza tao amin'ny fikambanana anankiray tao am-piangonana izay saingy rehefa mihoatra ny fefy ny atezerana dia manao ela ihany ny biby rapanarivo manomboka eo ain'la tsara ifankahita sika ifankahita tokoa sika mety ara-iasa aza raha ohatra ka manam-pikasana anasoa ny firenena tahaka ianao miredredy opitehiko ny avenirany lafa ho hitan'la tsara maninona tsara zakely eo alako mianakendry anasoa ny firenena anasoa ny firenena ny firenena litimy manasoa ny lafa tsy elany manasoa firenena azo la zany aza mba manaiky doton'ny olona amin'izay anasoa tandrazana mihitsy fa tsisy an'izany eto mangorona zay azo aorina no atao eto dia mileba amin'ny arem-bahoaka zany ny tena fiainana rehefa manana fahefana fa tsy anasoa firenena anasoa firenena raha ohatra n'izany toetsainao izany daholo ny toetsain'ny olona ao amin'ny atoko mpanohatra misy anao dia tena mampalahelo ndresa sy tanindrazako mareny lahy raha tezerako no nampiariko dia matoko eto lahy mampalahelo ahy ianao tsy afaka hikasy tanana akory ianao satria nisy nahita ny dirantsika mianaka tato amin'ny borao ka azo sazy entsany ianao raha maninina eto tsy mbola zao na mitako momba ny lahy mbola ho avy ny fotoana fahazataitra fa mampitandrina aloha rehefa mivoaka eo ela tandremikely ny famaliana ny mpanao gazety so hoe teniteny foana eo ka ilaza paby maso fa vonoky ny reny lahy mampitandrina zay aiko manko tsy mifomba fametran'ireo mpanao gazety ireo fantaniana fa tsy maintsy sisikotra sy amandrika indray aho hoe mbola toy n'le resabe fa momba ny fahafatesandreny lahy ve no aton'izao favadia paliton lahy zao ndry ay moa ka eken'ny sainao tsara ihany hoe novononao izy dia matahotra ny tsy homamim-bahoaka zato izy mareny lahy tsisy maty tsy amin'ny androny ka rehefa tonga ny anjarany dia nandeha izy fa tsy hoe nyvonoky le tia taovana nampiasan'andriamanitra naperana iainy fotsiny afa tsy hoe zany namono azy matsiravina ianao menatra hoe ohatran'izany ny raiko eo ianao fa lasa ho avy amin'ny lantsy mety ho hitan'la tsara zany rombotra tsy faly izy ho fantoko mihitsy eto raha nampoko ny norahana zanaka tsy olo tiany ty manafotona daoly miavaka nangidy eo ambavalany ro ranylahy ialy tsy vanina tsy matao teto mpamitaka mpivady-panika eny aizany tsy ho hitako ny fianina nandositra any amin'ny farany tany azy antonontontsy nisy mifanekenay dia tsy tapopoka fotsiny tsotro zao kiala mako reliliny miloza dia tena mila azy azy zao mila azy fatratra ny vatako romotra ny angoaina ko oay manahoana tompoko salama mpamisotra tena azafady fa mihaino écouteur dia tsy hainiko mihitsy izay lazainao nidiranao tao tanefitra aza moa tsy hainiko akory ny arabanao fotsiny efa tsy hoe niteninina akory ka ay miala tsy indrindra fa efa nandondona ela loatra ka tsy nisy nanohana dia naleoko tonga dia niditra mivaravarana raha teo tsy nity tsisy tsiny ka
Inona vaovao? Mitafotafo be ny asany mandrara. Mba mitodika kely aminao sika e. Nanahoana ianao nandritran'izay 3 andro nijanonanao tatantrano izay? Milamina tsara ihany? Milamina tsara amin'ny ankapobeny ka. Misaotra indrindra. Mety re zany e. Mety zany rehefa milamina re. Za tena repotry ny asa dia tsy tafandalo taty mihitsy hatramin'ilay nianaoko taminao tamin'ny voalohany tany amin'ny birao iny. Raha tsy andro any. Efa zao ny saika olazaiko anao e. Mila mifoha lolo kely ianao raha pitsy fa ho avy marainao mikarakara ny taovolo sy ny tarehy anao Isy fivoriana vonjenao izay manko. Matoky anao sady amin'ny fifanarahantsika fa hanomboka izao dia ho fantatry ny olona ianao. Mety azoko fantarina ve hoe fivoriana momba ny inona sy mikasika ny inona raha tsy madiso dia zarery ve makany sa fivorian'ny vehivavy manana toerana ambony eto amin'ny firenena izany, miaraka amin'ny vadiny izay manana toerana ambony izy io. Azonao? Raha ny tena marina dia ianao mihitsy no hitarika amin'ny fivoriana satria hanangana fikambanana iarovana ny vehivavy sy ny ankizy nareo, ary ianao no misongadina ho tompo-kevitra amin'izany. Efa lasa daholo ny fanasana ary saika efa nanamafy daholo ireo vehivavy ireo fa faly hanatrika ny fivoriana io daholo raha pitso. Hiaraka aminao any ihany koa miotsoa, atorony anao izay tokony ataonao ankoatran'izay efa hoe hainao sy tokony ataonao. Izay fa tafandrimandry eny ary tafandrimandry ianao tompoko. Mahazona mafy tsy mangovotra sahany lohaliko izany. Mody izy io amin'ny olona hoe fatiny miavaka vitaka any saingy ny ady hevitra andatabatra boribory amin'ny olona manam-pahaizana rehetra ty kosa tena tsotaranjako ka. Nahazo ny diploma ambany indrindra ny ala tamin'ny fianarana ary tsy nanoitsony fa rehefa nahavoangom-bola taty aoriana dia izay vao nianatra feno teny frantsay sy anglisy. Nitanjoko tamin'izany asa dia mba hanjonoko fazana olona ambony araka amiko fotsiny fa tsy nahaliana ny saiko sy ankoatran'izay. Mahana mafy any sao dia ho afa-barakany amin'izany fivoriana izany. Hitako tay izay vory araka amin'ny olona ambony ry kela. Olona ambony tsisy fantatry na ray aza. Maloza ty marina. Aotraotra fito amin'ny 10 ny famataran'ora. Tsy mbola mieritreritra ny atoro efa ataon'ny asa tsy matadidy akory an-dratorimasina dia efa tily efa ela aza amin'ny sasakalina. Ny kibony tsy mba lamosina ka tsy laitra fa efa minainaina fatratra ny kakany. Tena aleo aloha hitady sakafo any an-dakozia amin'ny vetivety mihitsy dia avy eo indray manao izay tokony ho tohizana ndraika. Ary mbola tsy maty ange izany tsirony aly izany e. Fa inona ny ataony mbola tsy mandro foana izy amin'izao zao nefa mbola hivory raha pitsy maraina. Tasy hoe to tsisy mamaly. Aleo raha nga tonga dia hiditra sao dia mitapina ekotera ohatran'le tamin'ny hariva teo indray ny sofiny. Aiko izay fa rendrika tanteraka kay ny havako. Mety adininy fotsiny angamizay ny namono ny jiro na hoe zatra matory amin'ny maizina izy. Andray mahafatifaty ery sady io endry mianoka torimaso lalina. Mba inona re zao mety ao anaty nofony aho hoe mampime aho koa ty izaka. Ary aleo aloha amboariko kely ny lamba fa zara raha mirakotro izany ny aty ambony. Zay tsara tarehy letsy ilay tovovavy ohatran'ireny rafitra ireny mihitsy fa mipetrapetraka tsara daholo sy hiteny aminy ary mifandrombaka manome aina ny akantony na ny masony na ny molony na ny orony na ny takolany ny rehetrarehetra e. Dia laniko nandiniana azy teto indray any minitra maromaro e. Zany ny tena atao hoe
diny mba amin'ny anoanana tena entsana ka avelaka eo aloha ianao rialy fa dia hamonjy ny asako amin'izay tsara amin'ny fozatsy nanoroka ny andriny fetsika efa fanaoko hatramin'izay olona efa tena akaika azy any saingy tsy fantatro loatra izay nanosikahanao ohatran'izany amin'ny aly ohatran'ny hoe misy mystera lalina tiako azavay izany any aboko any nefa tsy tiako mena avahana sao dia ny mbanodravitra efa napetraka na izany aza endre tsara ihany lary miapaka fa mbola tsy matitra loatra koa ane izany 20 taona izany arabaina madame présidente miala tany ianao ry irena fa matsizavina ka ny fitsikareo azafady fa mbola tsy tafiditra anaty fiara angetsiaka sao dia isy mpanao gazety akasara hoe ianao mikidikitika ny sandrim-badin'Andriamatoa miavaka ty ny irena ka hita loza etontsika ny atoko mpanohatra rehetra eny ka mitady hirika amelezana tsika ary nafarak'izay bitika indrindra sa dia hitany any elezana tsao dia miteny izay ao midira ao anaty fiara aloha zay ve afaka mikidikitika amin'izay zany za fa efa atao anaty fiara misy sora ry ny irena fa inona ary ty ataonao tena manina be andrika iza aza metalatala eo aho fa miala ny raina ao mo biso kely kely fotsiny fa manina be antoany eo any bandy azoko amin'izay miaraka nareo mba tsy nampoziko kosa zany inary ty aza tenitenenina miavaka zany ry mitso fa aleo mba sekre antiratsika ihany mafy ianao ty ka sao fotsiny ny aminy mba fingaviko rehefa ny olo tianao ihany ry ny raina ny nampanaovinao an'ity asy ty dia avela hoe izy mba hamitatra amin'ny faran'izay efa natomboka animba zavatra be mantsy sao ataonao izao raha tsy voafehanao tsy manimba nenineniny zany zao fa rehefa sika samysika rery any anie izay vao fampisangisangy ohatran'izao sa ahoana kery malalako ary malalako filohan'ny fikambanana mpanampiny ankizy amambe ivavy sady nahazo fakasitrahana manokana tamin'ny première dame manohony ny atsarahany tetikasany mbola nahazo famatsim-bola ihany koa aza da vita ihany le tsy alary boay kely merci malalako malalako tsy malalanao izany toera angafa sao dia misy fahafoazana ratsena ary ianao io bon tena ajanony any amin'izay le resaka reo fa anao jery todika kely ny amin'ny androany tsika aloha nafinaritra aloha nataonao androany riala nivoaka tsara araka ny tokony ho izy ny hevitra rehetra nasaiko navoakanao nandritry ny fivoriana teo tsy indriko tsara ihany aloha hoe izany tao andamosinao izay no natonga anao nivoaka amboninahitra be taky ireny sao dia mitady rihare mantsy zato izy faharoa somary stressé kely ianao tamin'ilay teo iny mila mianatra amin'ny gérer an'izay ianao aloha vadiny olona ambony ianao rehefa miaraka amin'ny olona ambony fa rehefa any amin'ny takotakony ihany ianao vao vadiny io bantialy ihany io ohatray aza mba mifanambanimbany kely ohatran'izany kosa ary mitsoa tsy alehany ko ny saika namononao tena rehefa nampirafy ianao anga tantara taloha zany tamin'izany mbola tsy nisaina tamin'ny ato tongosika pause kely 2 heures aloha ndry rialy dia miomana indray fa misy soare ho vonjenareo mivady raha riva sy mivady eno ianao sy misy eo miavaka fa tsy ianao sy tia akory ajanony ihany koa zany blady zany fa tsy miaraka zany re zay sy aly dia ihany ny tiako anery mitso ao mba omeo biso kely aloha ny bandy aingana zay ry malalako mba hitany ry ny raina fa aza tia kely any tsy ahaizana miaina andray afa ny taloha oka ny lasa momba ny lasa zay fa samy manao izay ataony any amin'izay au moins mba nisy vaovao tsara reny ny sofoko androany hoe mpifankatia hono ny raina sy aly mahazo antoka zany fa tsy andeha haka ny fo miavaka misy kiala marina fa efa niaraka za sy ny raina ary tena nandratra mafy ny foko fa ino nampirafisany
saingy tsy mihoatra lavitra noho ny fitiavako amin'ny havaka nefa izany sady efa tantara lasa raha ataoko. Aiko io sotran'izao ny zava-mitrangany. Tsy nilansaina ela kory ale tsy dia hitako ny amelezana ny lahy. Tena kely saina loatra nampokate ato mihitsy. Raha ny sitrapoko moa tsy efa nakariko vady mihitsy koa kialamako relo no fahaizan-dalao mbofandrena saingy olona misaina ka tsy hanetry ny voninahitro amin'izany dia lary miavaka nataoko misaina lavitra mihoatra kay faty nalika. Aleo andeha fa rehefa akaiky fidiarana mihitsy no apaokako indray mandeha tsy miverina momba ny lahy. Tena tsy naposika kosa aloha na zany azy ho iveriko zaza ento matao be vavy tia miavaka hatr'izay satria tsy mba hitako ny sarisary kaiky mihitsy aika ninana eny amin'ny sisiny eny lery. Ho avy amin'ny lantsy mety ary kalahialy mivady mpanikena vehivavy tsy silana azy ataoko tsy tia andita antsony ny tongotro ataoko matininatr'olona jereo moa ty poziny inge eto amin'ity sarin'izy sy miavaka namontsy lanonana mihaja ray ty tena ohatra andreny tsy nanotareny mihitsy kala fa sahala amin'ireny masombavy sa anjely mihitsy angamba arikoriko any mijery azy tsara tantana sakambin'le miavaka tena manafotoana. Ny olona manao komantera ato amin'le sarin'izy ireo koa ato amin'ny tabajotra serasera makasitraka sy mantokantoka fatratra ery tsy hainreto vahoaka reto fa mety efa maro amin'izy ireo ary nefa niaraka tamin'ny aly dokatokafa nomotina sy tsotra sy mbola tanora kely ty teny am-pandriana saingy noaingona tamin'ny makiazy avoleta fotsiny tareny dia tsy fantatry kara hoe le makorela tery amin'ny sisiny any ange io raha tsy izay tena mandinika. Esy misy raha latera hoy le fitenenana mba iza loatra koa ary ny mpanolotsaina ny takako ony dia manoro vona hoe kialamako viso io no atao vadiny ny olona rehetra firifiry izay nanofa vady mba olona manakatao sy manampaizana daholo fa ny en'le dala dia olona tsy ambony tsy ambany ohatrany loalika alika araka amin'ny fitenenana mihitsy. Aza mba maniratsy raha ihany aho fa mangidy noho ny tsako ny vakinina nge. Bonjour monsieur miavaka. Bonjour mademoiselle Mitsu. Vaovao anao? Saika hitondra reto taratasy ny avinao reto atompoko dia ampatsiahinao fa manana fivoriana anankitelo misesy ianao hatrehana androany. Ay dia misaotra anao mampatsiahy. Vity ty afaka maty amin'izay ianao? Misaotra tompoko. Mademoiselle Mitsu ahoana izay tompoko? Mba tsoy kely angeny any an-trano azafady dia anontany hoe milamina tsara ve hialy aho tsy niara-nody tamin'ny amatsy tamin'ny dia vita le lanonana ny vonjenay omaly alina iny avy hatrany dia nakaty ampiasana dia tatiny natory. Tsy azoko manana amin'ny aly ve monsieur miavaka izay indrindra amin'izay indray dia tena feno afaliana mihitsy ny masony maniraka an-tany hoe milamina tsara ve kiala ny an-trano. Avy izany zava-mitranga izany ohatry ary tao variana be ianao misy tsy mazava nga le teniko teo azafady. Mazava tompoko fa saingy dia fantatra fotsiny aho hoe nisy nahazo azy angaty tany amin'ny lanonana sa nisy inona nohatra ny manany aminy ianao? Tsisy nininona ka mba te halala fotsiny aho hoe milamina ve izy amin'ny mahavadiko azy ao nizay ary rehefa nahiko foana hatrany am-boalohany hoe mety vadika tamiko ty lala-tantara ty marina mafy tsy ohatry mifanina mpisanganana mihitsy na ianao monsieur miavaka ny laza hoe amin'ny mahavadiny azy tena very afy tiavako.
Mademoiselle Mitsu, fa ho tsara ve ianao zany ohatra ny hafahafa zany. Tsy tandrotandroko fa efa nitsangana teo amin'izay ny toerana misy eo miafaka ary namonjina nantona malefaka dia malefaka ny feony ary mitazona ny valahako izy no mitorika hipetraka eny ambony seza. Tena ohatra ny tsy tompony tenako tampoka izany ka ny azoazo fotsiny. Isotra rano ve ianao? Oako izao tompoko fa misaotra. Tsy haiko koa izay nahazo ato tampoka teo fa hipetraka kely fotsiny dia andeha hamonjy ny biraoko ka miala tsiny indrindra. Tsisy tsinika, tokony mijery dokotera ianao tsy nahazo aina kely fotsiny fa tsy misy atahorana ka. Mademoiselle Mitsu, an'izay tompoko. diovy ny sainao, tena mahingavy anao tena mahafinaritra ny niara-niasa taminao ary tiako hitosy roborobo hatrany zany ka raha mba azo atao re dia aleo tsy hosombaitsika amin'ny fitiavako anao. Afaka tia olo-kafy ianao ka. Satria ianao tia ny aly dia vehivavy vao fantatra vao afrina ve misy hoe miafaka no avelanao androbaka ny fonao? Tsy tia azy ka, tsy tia anisaniza. Tsy meno an'izany ahy. Maninona renao no nanaiky avy hatrany hoe izy no aseho vadinao nefa tsy nisy 4 minitra koa no mifampiresahanareo? Dia maninona koa ianao manany aminy ankehitriny nefa manaty kontrahanareo efa mazava tsara hoe rehefa eny mason'olona ihany nareo vao mpifankatia? Ny ela maharairoa tokoa ary tsy afeniko anao fa izany no anisan'ny tanteko ny chansako ka namborahako taminao ny fitiavako raha vao nanam-pikasana hitady vehivavy ho vadinao fotsiny sika. Satria haiko fa tsy maintsy ho tianao azy eny ihany izay vehivavy eo rehefa ela ny ela. Fa rehefa izany ihany tsy aleo ve izay efa hita hoe tianao ny tiaviny za ange ka tianao Tsy dia tsy Mademoiselle Mitsu ary moramora ihany ny fihetsika azafady fa mitady aherisetra loatra. Monsieur miavaka fa maninona ianao mitady lalana anakanana amin'ny fitiavantsika foana ka haiko ange fa tiako ianao Tsy ary mesory ianao azafady tena tsy nafelan'ny voaiko akory ny bokotry ny lobakany sady amin'izay naifo mafy be marina. Omeko herinandro ianao andinihana tsara na hifantoka amin'ny asa dia mitoy ny fiara-miasantsika na mifanohatra amin'izay dia aleo tapahana fanimba zavatra betsaka. Afaka mamonjy ny biraonao amin'izay ianao azafady. Miala tsiny indrindra tompoko tamin'ny fihetsiko teo. Afaka mandeha ianao. Eny ary tompoko. Ny vehivavy foana fakapana be. Tsika lehilahy no mila mifeny tena tsika metraka azy ireny amin'ny toerana tena tokony hisy azy fandraindray. Etiketiny fo izy dia adiny ny tena maha izy azy. Na izany aza asika loatra ve ny tenenako amin'ny Mitsu teo. Sarobidy eo imasoko ny vehivavy iny. Tsy tiako haratra amin'ny fony saingitsy manam-pitiavana azy anefa. Izy zao azafady? Miavaka ihany. Afaka miditra ve azafady mandroso tompoko. Bonsoir monsieur miavaka. Tsara riva aloha dia miala tsiny manelingery lalindalina fa vao tonga mihitsy ahy dia mba te hitsidika kely ianao re. Milamina tsara ihany ianao ato. Milamina tsara fa misaotra ka. Mahafinaritra izany. Ono Eny tompoko. Nanahoana ny fahitanao andeasa nandritra an'izay fotoana fonisehoantsika teny masiny olo izay? Tsy dia nanahirana loatra. Hitako somary sadaikadaikatra kely ihany ianao tany amin'ilay fety vonjentsika mantsy. Izany ve ozy izy ianao? Eny tsy manahirana ilay izy fa ilay olona rehetra fotsiny vaovao amiko dia izay no mety nasadaikatra. Fa izany? Fa manome toky anao atompoko fa anao an'izay farahiriko anomezana ny tsara indrindra avy amiko mba afa-po anao. Misaotra indrindra ve? Tsy misy isaorana ka. Dia manao inona ianao rapitso? Izay zao mbola tsy fantatro. Miankina amin'izay zavatra mpanaovinareo ihany inge fa tsy atao aloha mbola tsisy nampiomana amin'izay ataoko rapitso. Mety izany. Iara ivoaka karivotra kely sasy ianao rapitso izany. Misy toerana tianao aleha ve? Eo ianao anie ny resahako May
azafady mety foana izay andehanana ka alefa izy toerana mahafinaritra be izay tondrakanao raha pitso rehefa tsy ilaza an'izay toerana mba tianao ianao eny azy tompoko mahatsapa hoe tena mihafahafa be loatra amiko ianao indraindray zany ve tsy amin'ny fotoana rehetra akory saingy misongadina kely ihany le izy raha tsy teny afa-tsy le hoe topokotopoko lava hatreny mason'olona fotsiny hitanao mila resentsika lahatra ihany ny olona ny ivelany hoe tena mpifankatytsika mezaka manafona an'le elanelana kely eo amintsika manelingelinanao mba ampivoatra tsara an'le sary mihetsika ataotsika rehefa ny mason'olona azonao izay no mahatonga hitondranao hivoaka kely raha pitso mba hifankazarantsika kokoa zava-tsara zany ny tanjo miavaka raha mikasa hitondra haka-rivotra raha pitso madio mangalala ny eritseriny tsisy hevitra ambadika ary ny akosa tsy afeniko fa lasa mba nankely mihitsy afonapotondray lohako ty tatanitra nandre azy nanontany teo hoe misy toerana tiako alevy voalohany teo amin'ny fiainako any nisy nanontany ohatran'izany eny hoe nisy nanontany izay mba tiako amin'ny fo madio atr'izay mantsy dia izay tiany olona foana ny ataoko eniko toa misy lolokely maniditsidina tamiko izany mihitsy any anatiko any mibanjina azy ka mahasambatsambatra ny foko tsy haiko fa mitady ho resy lahatra hoe tiako miavaka mandinika tsara izy no somary manehotsika kely dia nitsangana indray ary namonjy mivoaka amin'ny varavarana fa intsika neny kosa toa mampahafantatra ny tika ny teny hoe fanantenana tsy ketina matory tsy ketina mifo tsika tsy manapaharo dia toa izany natsapako ny tena fitiavana voalohany fetsika kely tena tsotra loatra nataony miavaka nanontany an'izay mba tiako ale dia nandinika fifanekena sahady izany tsy nahatana ny teny nomena azoko antoka izany tsy ela dia tonga ny ampitso nety miavaka mivoaka kely ndreny vohatra ary namonjy toerana milamindamina nefa mahafinaritra amin'ny maso izay dia mazava ho azy fa toerana misy zava-boary kanto sy rano mikoriana mba hanome aina ny sary ny tantaranay tratra ny tanjony miavaka mifakahazo izay tamin'iny andro iny nanjary sany antso azy mivantana tamin'ny anarany fa tsy le monsieur sy topokotopoko tsony nanjary nasansangisangy azy nanjary nahay ny ady varotra tamin'ny mihitsy aza mba atao tontolo andro ny fitsangatsanganana kelinay raha nikasa mbola hamonjy fivoriana izy ny ariva tsy nandaha izy mameriny tontolo androko teo anilany voalohany tena natsapako asambarany ny fotoana iny tao aorianany nalasany eny fa maroka vetivety teo nefa ny androko satria tsy nody mihitsy miavaka herinandro mahery tao aorian'izay raikitra ny ampiasana foana hoe izy sasatra manontany amin'ny mitsoaka letika koa angambikala amin'ny farany fa falifaliny boraingana fotsiny asisa izay adiny kokoa dia nangataka ny laharany miavaka tao amin'ny fotoana mifakazaranay mifantana dia ny andro ny fotoana iverena fa nanjary tena sarobidy tamiko le tovolahy menao tsiny ve vetivety loatra aza be desinay adaladalana eny fo ary sambany any natsapa fitiavana aitoko moa izay no be desanao fa adiniko tanteraka samba ny fitiavana dia tsy tadidiko akory hoe ay moa ny lasako mbola hita mavesatra tsy azoko zaraina amin'ny akory hoana azafady mademoiselle Mutso mety azo fatarina ve ny antony atsika tao amin'ny toeram-pisakafoana raitra be ty raha tsy mahadiso sakafo rikala fa ninona indray izany mantsy fa nieritreritra hoe sao dia eo naman'olona ambonina ataka an'izany dia izay no nanontaniako teo mba ahafahako miomana mieloko moa efa elaela ihany izay no natokavatsika nefa otrany lasa ihany isiko roa indray hoe misy hoe miavaka marina ke ovina no miala tsiny fa taraky be tsy efa nona be ve izay nareo
Bonjour aloha ialy. Mety hoe efa mifanena tamiko vao maraina tany ampiasana tany. Bonjour. Zany ka sarom-pisaina. Teo ampieritrerintana azy mihitsy saika anontany amin'ny tsoa eo finisy mety andalo amin'ny trano no mikiatona ny ianao. Ary moa ny andry azy zany nataony teto elabe fa tsy mba nizaray mihoso tamiko mihitsy. Eo variana be ange ialy zany jereo azy sakafo mety aminao fa mbola misy fotoana vonjeny sika telo avy eo dia mila tomanana tsara aloha ny aina. Ok ary angamba ranom-boankazo fotsiny nosotroko. Fa maninona kosa izay ve dia ampy anao? Ampy azy re zany matoa izay ny komandiny fa misy eo miavaka koa zany ka angamba izy io zazakely. Eny ndray arika lehibe tokoa izy mahalala an'izay mety aminy. Ankoatran'izay inona ny tatitra izay mbola tsy vitanao tamiko mademoiselle Mitso? Miala tsiny fa traty ampisakafoanana dia mbola manaraka ihany ny asa. Zany tena hoe tamin'ilay nanontany izay sakafo hohaniko ihany izy mba nitodika taty aniko mara. Vao tapitra izay dia nahafaty nitateraka tany amin'ny resaka izy sy mihotoson sainy fa sisy nirarainy ahy. Zany efa vao mahita azy tea adimiko mba ny anohanako fa naleko nandinika ny endriny efa andro maromaro izay nitadiavin'ny masoko. Naleko ny tsara izay nilazainy feoany tamin'ny atsipiriany fa nilaza ny feo izany ny sofiko. Eny fa hatramin'ny fofon-dranomanitra anaovany aza ny ka nitarohan'ny oroko mahatsapalahelo fa avy izany any anatiko any. Palahelo miaro nenina ny amin'ny fahotana vitako. Samba ny any ndraiky piti ohatran'izany ho ia indrisy nefa vao nanam-pitiavana dia tahotra ny mamelo ny tontolo. Tahotra hoe nasendra tia ihany azy izy inona ny avaliko azy amin'izay mety ho parengo rehetra petrana. Tsy voanomboka ny tena tantaram-piainako koa dia ho kivy izy. Eny nazany aza sambatro miotoso matoko teny ery miresaka aminy. Tako aloha hoe manam-pitiavana azy mihitsy ny anao vavy na amin'ny fetiny amiko na amin'ny fetiny amin'ny monsieur miavaka ary resy tsy mendrika lahatra amin'ny velively akory, tsy mendrika tia miavaka akory aza fa be loatra ny heloka vitako. Misy irifiry tsy fatabe-fena toboko, misy fisipo-tsaiko faritana ka mahatonga ny tontoloko salivanin-drao an'izany na dia manga zany lanitra ho ivelan'ny trano fisakafoanao. Asa rehefa nenanao zany toy ny hoe olona manodidina anao hipoka faliana daholy. Ianao kosa divitry ny alahelo ary tsisy naray asa afaka hipetraka eo amin'ny toeranao ka hitsitranao satria ianao rery ihany mahalala izay tena marina momba anao. Marina sy mahafinaritra nefa ilay izy ary marina mampanenina sy mampanongo tena saingy tsy azonao hiverenana intsony lasa. Indrisy fiainako mahantra. Mandroso. Monsieur miavaka. Inona ny azoko anampiananao? Andray. Fa hay nisy monsieur indray ilay izy nefa efa mba niezaka ny fanakaiky sika tamin'ilay fivoahana kely indray mandeha iny. Tokoa. Miala tsiny fa fahazarana rehefa miaraka mademoiselle Mitso koa ilay izy dia moa efa elaela izay tsika tsy niona dia adinodiniko. Zany. Azafady. Fa tsy maninona koa ka. Sendra nivoaka ny efitraniko re ihany nahita ny jironao mbola andrehatra dia nivily kely fa tsy hoe misy inona koa re. Maninona ianao mbola tsy matory foana? Ay, tsy mahita tory fotsiny aka. Misy olana? Tsy misy olana. Tsy mahita tory fotsiny. Ka sao dia marary. Tsy marary ka. Ohatran'ilay olona tsy mahita tory rehetrareny ihany ko. Tsy azoko izany. Androany ianao zara raha nahinan-kanina hatrany amin'ny resto hatraty an-trano sady tsy nahitana teny firy. Ianao koa izany efa hoe tsy maninona re mba nalaiko homana fotsiny. Tsy nenontsony fa lasa izy nivoaka ny varavarana dia iny fa miverina sahady. Ary
ary mitondra ordinateur portable sy taratasy vitsivitsy eny amin'ny tanan'ilany izy. Ny ilany kosa mihazona mofo angamba sa iny anaty fonosana lavalava iny. Iala ahoana? Atory ato aminao androany. Dia lasa nieritreritro hoe maninona tokoa moa sika zany raha miray hevitra amin'izay. So mantsy dia mahalasa sainan'ireo mpanampintsika koa hoe maninona moa zany izy irony tsy mba miray hevitra mihitsy ka ireo indray mety hanangana olana sanatria. Sa ahoana ho ianao? Tsy azoko. Fa inona ny tsy azonao hoe ty aloha ny mofo hoany ianao aza zara raha ninana teo. Fidiko ny hariva teo tamin'izany voaka kely teo iny. Fa mbola tsy nikasiako kosa aloha. Mbola feno ny kiko. Misaotra indrindra re. Fa atory ato amiko izany ianao? Eno a. Aza matahotra fa tsy hanao nininanao akory. Nandinika fotsiny aho hoe ianao tsy mahita tory. Za mbola mita an'ireo toasa kely vitsivitsy reto dia inona moa zany ny olona naram-pamiaraka ato sika? Sa tsy tianao zany? Fifanjifiany zavatra fotsiny ve sa efa voalahatra ilay mpahary namorona antsika izao zava-mitranga izao? Tsy afeniko fa niezaka nampionina ny foko noho ny antony efa fantatro am-piaino. Izao indray nefa toa misy fihetsika vaovao amin'ny fanantenana zany. Ary ilay alahelo tsy fatafiaviana ny ainako androany tontolo dia niova sambarana tao anatin'iray mpimaso. Mino eny inoko fa tsy mila manazava akory aho hoe ahoana ilay asambarana tsapako amin'izao fotoana izao satria tsy ahazafaina akory aza ilay izy fa sambatra fotsiny. Eny manantena fotsiny na dia ho aza ny zavatra maro mbola tsy mampandry tanteraka ny eritreritra. Dia inona moa zany fa iresadresaka anie ny ataontsika ato rehefa samy tsy atory ihany efa tsy ilozanao hoe mangina sy lasamborona eo fotsiny. Dia ina ary ilay horesahany nefa ianao aza nge sady manao ny asanao ihany koa ko so helingelina kosa ve amin'izany? Ty angerialy zavatra tsy sarotra akory. Vomaika koa aza manafaingana ny fahavitany raha ohatra ka mba mitafatafa sika. Ohatra hoe tsary-piary ve ny olo tianao any amin'ity contrat-tsika ity? Fanontaniana daladala. Olo-tiana inona ireny tsy sary-piary amin'izao raha hoe tena misy ilay olo-tiana? Zany hoe tsisy zany. Jereny miavaka tsara sady nimatotra tamika ilay endriny somary sangisangy teo iny. Hatramin'ny lohany aza tsy nafantony tao amin'ilay solosaina nisy-ntsony fa mitodika aty amiko miandry an'izay ho valiteniko izy. Tsy manana olo-tiana ka? Zany mitovy zany sikako. Nareo vehivavy mihitsy ny tena olana amin'io resaka io. Asa mba mahita tenenina eo kosa ianao. Marina nge zany saingy ndeha atao hoe tsy anisany ianao ianao mantso miavaka ohatran'ny mianaraka ihany. Fehezan-teny ohatran'izany ihany ny atombohan'ny fitiavako azy dia mbola fehezan-teny ohatr'izany koa no nampitombo an'ilay fitiatam-poko. Diso avy eo ianao mihalasa pitiandro manalina aminy. Soa ihany fa tsosahako ny anambara azy ny fitiavako. Ianao ty dia tena mahafatifaty mihitsy rehefa lasam-borona kely tahaka eo. Raha nahinanao sary aho dia efa nitehiriziko taratasy tsara tarehy izao akantonao izao. Ataoko anaty kadra ary ataoko eo an-dofandrinako ho tazan'ny masoko vomvomba ho kanto tahaka anao ny tontolo androko. Ary ho jereko melohan'ny atory mba mambe ny nofiko. Dia asiako koa any ampiasana fa indraindray mantsy tsy tafody. Mihenahena fotsiny fa tsy hitako sy havaly azy. Inona daholo ary ty zavatra ambarany? Inona ny tiany atongavana? Ty akoho ve izy? Fanontaniana ohatran'izany nodikotina tao an-dohako ary narahana fanantenana diso tafahoatra. Ilay alahelo kino nanjary hafalimbe. Ny merery anao nefa niesa miavaka. Nipitapitaka tosisa kely nandinika azy sy nifandokadoka faniary rehetra. Misy heviny kosa ireny fa tsy natao hijanona fandokadokafana kosa. Nisy tononkira iray nivezivezy teo imolotra. No iraiko moramora tsy hanaitra ny doromasiny ary
Ifeza teny io nandrotsirotsiny eritreritro dia azo toro azy koa ny malalanao io indray no mba iriko malalako amin'izay ny tsokanao. Bonjour ny Raina. Bonjour ndry. Ino zany ilainy toa maika be zany loha Anary kely misy loha ny ankizinao fa tsy mahay miaina. Akiziko iza? Ialy fa iza indray Ialy? Fa manino kala? Miara-matotory foana izy monsieur miavaka. Efa ho telo andro izay. Ataovy matotra kosa mba tsy misango koa nery miavaka zany. Tsisy dia foa monsieur miavaka mihitsy zany Ohatray? Ny alinao no tsy mahay miaina. Ny lehilahy ny ao dia lehilahy foana zara ny aza. Fa ialy ny tsy mba mieritreritra. Za moa tsy afaka miteny ninina satria efa nahazo fampitandremana tamin'ny monsieur miavaka. Tsy mahazo miditra amin'ny vie privé amin'ny fanenao no anaro. Sady olo tianao koa iny. Ay ve? Tsy problème zany tsy ho sérieux mihitsy koa ny azo roa fa aleo le ry mba hakahaka kely ao Izy makamaka kely. Tsy dia any koa nge le olako fa izy le ho lasa pity amin'iny mihitsy ny tena tsy voako. Efa manomboka mifampisangisanga fa afeo masoko mihitsy manko zareo tato ato. Misy an'izany hoe mifampibababe eran-trano zany koa ny ao izy ny mpanampy fa zany tsy maharaka. Marina hoe eny aleo izy mba hanao an'izay mahafinaritra azy zany fa ndreza be fialonana ohatran'io lehilahy zany anefa ino raha ny tanàny nitadiaviny ry bandiava fa tsy mamorona aretiny eo. Za eto mbola vonina raha ohatra hoe mbola tsy mifafandry tao anaty lista ny anarako. Sery ny Rainy. Tsy mendrika azy ny sipa iny. Tsy nianatra ange iny. Tsy mba mivoaka avy tamina fianakaviana manakatao akoho. Tena franchement tena hoe tsy hitanao mihitsy fa hoe tsy iny no tokony hiaraka aminy. Na hoe tsy zaza dia tsy iny mihitsy kosa Ho fatin'ny aretim-po ianao serira zany natao tsaina. Zao fotsiny avelao izy anao anjereviny eo fa azarara ino fa na izany aza ndry koa tena tsy metsika mihitsy fisotoany izay miavaka teo kaikindry teo foana hatramin'izao ve mbola tsisy nininina ihany nefa ialy voaviana efa mitondra azy eny ampandriana sahady sa hoe izy efa manana expérience kokoa? Tsy azoko. Resaka tsisy dikany zany fa avelao any amboary ny fony eny rehefa vita ny fanarahana dia mitovy an'tsisy nininina ihany izy roa avy eo. Hoy ianao eny enga nefa tsy te ahita amin'ny fanohatra amin'izay mihitsy koa. Nefa mety ho ratsy ihany aloha ny fanohatra any amin'izany. Bonjour princesse. Natory tsara. Tsy manofy ianao ka princesse mihitsy hoe miavaka teo mantsy tsy mbola mpifankaty akory za saingy tsapako hoe tsy dia mifanalavitra loatra ny amin'izany. Enga ny mba tsy ho disy ny eritreritro na mafiorina be ny fifandraisana iny resana efitrano lasa tsisy elanelana mifampisangisangy tafahoatra mihitsy aza indrindray fa ny mpifankaty ny fetra. Tiako miavaka maneho fitiavana amiko kokoa izy ary fitiavana amin'ny tafotafo. Enonao teo fa princesse onya andray tiany maraina tsara indrindra izay nifoazako tamin'ny toromasoko. Bonjour miavaka. Natory tsara fa misaotra ary ianao? Natory tsara ihany saingy voatery amin'ny fomaraina be satria hainao ihany le asa eny ary fa dia efa mahereza ianao koa. Misaotra betsaka. Manao iny ianao androany? Etsena akanjo entina amin'ilay fiovoriana rapitra izay ho avy eo mademoiselle Miotsoa. Ay mety zany. Fa hono marina ho ahy enao sizy iny ve tsy mbola ay hoay oka ihany ka tady tsy nalala fomba koa. Eny arika fa zao misy rahavavindreniko izay efa nitantarako anao ihany hoe mila ravinahitra any ivelany saingy ho avy eto toerana izy amin'ny herinandro avy io. Maniry ahitanao mivantana izy rehefa tonga. Izy ihany mba haniavako. Avana avy amin'ny heniko moa zany satria araka ilay nilazaiko anao ireny dia efa niraisiko toy ny tsy manana ray. Tsy tiako resahana akory moa momba azy fa makaloloy ahy.
dia rehefa maty mizely miotsoa araka izany hoe tsy azo ampanaovina ninnininy ianao amin'ny herinandro fa hakarivotra kely any amin'ny faritany isika telo mianaka zany. Misy zava-dehibe mahakasika asenao koa ka olazaiko anao rehefa any amorontsiraka antsika. Izay fa lasa sady mpimasy amin'ny afaka no ny tia ny fizateny farany iny nanorika ny androka izy avy eo. Inona ary ty zava-dehibe olazainy hitovy fitiapiabe maso amin'izay ve? Asa inona moa mbola manaka anazy tsy ilazan'izany raha marina ny eritreritro. Efa niresaka mahakasika ny fiainany an-daniny sy ny ankilany tokoa ange izay roa saingy tsy niditra lalina fa vao teo amin'ny hoe sahirana izay tsy fantatro ny draiko ary fo matiny iny dia namely tena nanao an'izay asa hitako teny aty nijanona teo. Ny azy kosa dia hoe ny aina teo ambany didijadon'izany ren'izany izy ary io rainy io no namonina fatiny reniny ka tsy misy fifandraisana tsony izy mianaka sy ny havandraina hatramin'izao. Fa sy raha vaviny reniny izay any ivelan'izay sisa ny tena akaiky azy. Dia izay tsy nisisika nazava koa sao tsy ilay ny fifandraisana io fantatra akory izay fanazavako. Tsy nisikotra an'izay momba azy ankoatran'izay tiany ampahafantarina koa satria hitako fa tsy tiany hidirana lalina iny resaka iny. Tiako miavaka izy koa inoko fa tia raha tony nofinofiko dia tsy ho kisarisary fotsiny tsony aminay. Tsy andro kely izy eny amoron-dranomasina izany dia hanambara amiko ny aom-pony izy. Miaraka amin'ireo sary teny mampangoritina sy ilay endriny feno fahaliana namana io fa zava-dehibe aminy. Izany tokoa ve? Ao ny ampisana marina na tsy mifinafinako Bonjour mademoiselle Mitsu. Bonjour monsieur miavaka. Ary eo anandray vaovao mafana be io? Le mahakasika an'Andriamatora Panarivo raiko. Io indrindrako. Tena enjana be asa hoe izy amin'ireny mpiara-miombona antoka amin'ireny izao no namoaka an'io dosie malotony io? Tsy fantatra tsony izy. Izay tsy hanovan-dratsy mademoiselle Mitsu. 9 andro anao fa ny 2 andro an'Andriamanitra. Tena hafa baraka izy Tena hafa baraka tokoa. Fa nazany aza aloha misy mahatsara zany ny voan'izao dosie malotony izao indrindra fa momba ny affaire fanondranana repirenena tsokosoko any ivelany. Mino mantsy fa tsy ho sahandro tsakazy ifanenana aminao ireo pray atoko aminy fa tsy maintsy hoe hitady olo-kafa amin'izao trangan-javatra izao. Izay olo-kafa koatra azy indray nefa inoko fa tsy ampatahotra antsika mihitsy. Izy ihany no tena mampanahara samy mpifanenana satria manana ny lohany indrangah iny ary tsy azo dia tsy hita mihitsy fa betsaka ireo vahoaka resy lahatra aminy. Tena mandehibe zany eritreritro zany eny rehefa na izany aza niza olona rotsaky ny atokony dia tsy tokony adonoina fa ny vahoaka amin'izao vitsy no mifidy hevitra sy mifidy olona manana ny maizy azy fa ireo mifidy anarana tokony tena maro. Noho izany tsy misy hoe mahatsara zavatra amin'ny firotsahana na tsy. Mbola tolona tsy azontsika tsahatra ny fanontsinan'ny sain'ireo mpiray-tandrazana olona manatsaina sy manam-panahy no ilain'ity firenen'ity fa tsy anarana tokotarian'olombetsy tsy mahalala afa-tsy ny amoky ny tenany. Marina izany monsieur miavaka. Za kosa aloha dia tena midery ny fahendrenao sy ny fahaizanao ity mihitsy. Ilay resaka rairy ihany no tena mba tsy nafinaritra taminao. Tsy mariny kapoa amin'ny miotso kely ny zoriko teo am-pitenenany. Ny vehivavy ahy vakam-panahy be. Ndresy mantsy. Ndresy fa tsy mety bolo-maso amin'ny olo-kafa ny nandreny ny foko. Olo-kafa vao vetivety loatra saingy resiny Tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana fatrany am-boalohany dia fony voahitako izy dia nierika tamin'izaiko. Ary tsy nahajery afa-tsony ny foko. Tena sahala Tata. Monsieur Panarivo. Sahala ny atsy Tata. Gamono tsy hoe tsy manana ray tohatra lahy io Tsy azoko. Fa misy inona azafady ary moramora ihany aloha ty fietsika tonga fofona be aty aminay ity sao dia hiteraka akorotana azafady ivery lafa tsy fantatra nga hoe lahy no ambadika fantotonany anarako
firy-taona teto amin'ity firenena ity tsy sanamoaka ny dosie malotiko izany teto na izana izy dia izay lahy vao omaly nanao politika io no miseho animbany anarako tsy misangy amin'ny lahy ary tsy hoe lavalika-afatra vao matatesa ena tsy misy azoko izay ny lasainy ary izy ary no nanome alalana azy hiditra tato e raha ny fahitako azy teo aloha dia nanao amboletra fotsiny izy niditra fa tsy nahazo alalana e raha ny fahazavako ny resany teo dia ianao mihitsy izany no eritreretiny fa oloha rano nahitany mpanao gazety iny vaovao mafana be momba azy iniko tsy mba nanao analizy izy aiza ny alalako amin'ny Cyprien izay nataony tany marina fa hoe fony mbola niara-mipetraka izay fa iny dia fantatro fa nifandray amin'ny olona marobe amin'ny zavatra tsy ara-dalàna izy saingy tsy ampy mihitsy izany hoentiny eo amin'ny mpanao gazety ity vaovao ty raha teo efa narahana porofo mivaingana izay tsy za mihitsy ny nanana ny porofo io tena tsy fantatra sony mihitsy fa ny tokony ataontsika aloha izao dia manao plainte sy fanamafisana mba ho fiarovainanao fa raha iny farateniny teo iny tena tsy matoko lolo mihitsy dia korazy ianao misy eo miavaka za koa eto foana manohana anao tsy miala aminao izany hatramin'ny farany ahy ary tsy hita hevitra handotona ny anaranao izany izy satria mandeha amin'ny ara-dalàna ianao sotra mato mizely mety soa misafisa sy hevitra tondram-panarivo raiko amelezana haiko loatra iny tanga iny matomboninaty izy ary sy mikitika azy dia ahita tokoa maimborany endry ny androany maraina izay tsy hipetraka fotsiny amin'izao iny fa mety amaly faty ary resy lahatra fa za mihitsy ny tokony hovaliana faty fa inona loatra rery lanitra ny raha tsy nataoko ny dia mitoloranao ray toany iny ahy vatray mato misely mitso fa misy inona fa mbola tsy mahafantatra zavatra nga ianao fa misy inona e ray sekondra ny nandraisa misy io miafaka ny telefona vao ny teny an'izay sasany andro izay amelezan-dra-panarivo azy izay hatramin'ny maraina nikady amin'ity fotoana amin'ny 1:10 alina mbola ato ampiasany izay fa mbola vao miomankomana amin'ny zotiana betsaka ilay asandroany fa tany anaty fiarako vao nahita ilay vaovaoka ny azakazaka ny verina indray nanjombona ny endrika misy eo miafaka sabako ny fahatairany miaro ny ady sainy nasa koa aza tanky natateraka izay teny fampahirizana sy vahaolana manoloana an'izao to nandositra ny saiko daholo voakapoka mafy izay tany ny tsy nampozana ny namelezan'ilay androko ilay miafaka ako babo izy eny ny ranomasiny mikorina eto masoko dia ampalalako hoe nomeny ny fony ny zazavavy iny tena malahelo azy tezitra zany noratraina sy ny potehana ilay maminy fo ianao mihitsy ny fosotra amin'izao ry ny iraina tena hoe nihevitra tanteraka mihitsy ny voninahitra noho ny adalanao raha mba ny saina kely fotsiny izao ianao dia tsy mitondra ny mifatina hialy taty tena hoe mbola tsy nahita ohatr'izao hoe teto amin'ity fireneny ity ka mba omeo rano kely aloha mato misely mety soa azapaty fa tena tsy mahazo aina mihitsy azapaty indrindra misaotra anao tsy misy tokony isaoranao izany misy eo miafaka izay tokony atao manoloana an'izao zava-misy izao no tokony hiverina ny andro ny feo atsika ny olona raha ny mail sy ny SMS ary ny antso mifanesa ato amiko ato angamba dia tena mila ho ariko any anaty fako any mihitsy ty telefoniny ity fa tofoka tena tsy naposika na za koa ary sy tsy nanapo hoe tonga amin'izao le izy tena manginina mihitsy aloha sy efa tena marary be ny lohako menanse ary le kela-mpivariteny iny moa izany mba aizy ohatry ny taontsika rery ity no mizaka amin'ny fahafaham-baraketo nefa dia izy ny tena kely saina sy mihevitra akory ny zavatra ataony aleo mihitsy raha nga ho foazoko any an'efitranony any masorena mahatsiravina sady sy izy kokory no izy ka hoe tsy hokotapaisina amin'izao vokatry ny avendranana izao mety soa kalma ihany aloha na izany aza tena tia tena loatra nareo ry ny iraina
olona tsy tokony ho simba dia mipitehanareo tanteraka ny kariérany. Orialy Ialy, mifoazy ianao teo, mitsangany ty teo. Fa misy inona azafady? Bonsoir mademoiselle Metso. Bonsoir ny Raina. Hono Arialy, efa naninona ny tsy nilazainao tamiko hoe mpivariteny ianao? Tsy tandrotandroko fa aina naraka ny Metso sy ny Raina vao aoriana koa miavaka. Amin'ny endrika feno fakofiana sy asorinana no nametrahany tamiko ny fanontaniana makalelo ny sofika iny. Izay vao miverina tsara ny saiko. Naninona ny tsy nilazainy tamiko hoe mpivariteny ianao izy. Nandositra teo ambavako ny teny rehetra. Ny anahana tsy nanakavaly aho. Tany amin'ny Raina no nangata-maso toa mila vonjy sy fanazavana nefa izy koa aza miondrikondrika fotsiny. Na dia ataoko aza hoe olona tsy tena hita fianarana loatra aza anao Rialy. Inoko fa hainao tsara ny asarobidin'ity asa nampanaovina anao ity. Tsy hisy olona hoe andeha hanofanofa vady fahatany akory raha tsy hoe goavana ny antony. Dia maninona raha mba antsorina teny am-boalohany hoe makorenina ianao mba ahafahana mitady olo-kafa? Fa zao sao efa ariana loatra dia lasa izay tsy manatsiny no lasa mizaka amin'ny fahafahambaraka eo anatrehan'ny tany sy ny fiarahamonina. Tsilatra ny foko. Fa tany amamonina ahoana moa? Za izay nihevitra fa izy telo rety ihany no mahay hoe mpivaritena ao anatin'izao resaka izao. Hitako miavaka ny tesitra. Izay koa izany no nampiakapofina ny Metso sy mampiondrika ny Raina. Mangitangitaka. Tia lala izay zavanseona dia maty menatra sy matahotra mafy azy. Hono azafady, mba misy afaka manazava amiko ny zava-misy sy mitranga amin'izao fotoana izao ve fa tena very matsiravina mihitsy ianao ity ka. Andraso. Izy io, Ny faloarika. Toy ny tsatoanantsy ny foko. Ny sosa ho azy ny ranomasoko. Nakipoko mafaran'izay haiko ny masoko. Tsy tiako hita akory ny toy an'ilay rakitsary naseho amin'ny Metso ateo. Lehilahy tsy tadidiko akory saingy izany miara-matory aminy ary voarakitra ao anatin'ilay rakitsary avokoa ny fihetsika mamofady nataonay. Nresy ry fatako. Menatra. Tesitro-belona any amin'izay tsy misy mahita. Mety tsy ny teny nininy miavaka ary mbola nanginy ny Raina. Metso mbola tsy nanao ny atezerany teo saingy efa nankarenina ny sofiko ny lasa sy ny teny marary maro samihafa natao ny fiofiotreretako. Fanontaniana roa ny napoka ny atidohako nefa nanofahavako asa tsy sahantany akory hoe iza ny ambadika sao ary nahoana. Efa miparitaka eraky ny tambazotra rehetra io video anao sy io lehilahy io. Mbola misy roa hafa koa ary ihany. Tena diso fanantenana taminao mihitsy izay. Marina fa nama mivarotra ny tenanao aminay ihany ianao satria hofaina ho vadin'ny Monsieur miavaka. Saingy tsy tokony tia tena kosa e. Zavatra hita fa mety hanimbanay ilay tantaranao dia tokony tsy nakarisika ianao niara-niasa taminay. Indrisa tao ahoana moa fa tsamba mivola karamanao ianao ka dia tsy niantoka ninninina. Faly tsara angamba efa izany ianao fa hoe potika izay. Mipitehanao? Miteny izay tiany ho lazaina teo Metso fa apahany tamin'ny fanomezantsiny ny tena ndraikitra tatandohako. Ny Raina mbola tsy niteny. Miavaka koa torak'izay. Ny riko mona mandrak'izay izy raha voatery tsy maintsy any metsiny sy an-datsa. Tsy maintsy izay anefa no hitranga ary tsy homona antaranona izy fa misy fetra ihany izao fahanginana izao. Vatoko boribory aho. Tsy manakavana tsinitsinina. Tena tsy misy tokony hamenatra ihany izany raha ny saina daladala saingy lefa nama olona tato anatiko. Lefa nama olona mbola ao ary maty ary folaka mafy. Te hianta Metso aho. Te hilela paladia. Hiangavy azy hanora hoe inona ny tokony atao fa badelina ny lohako ary manindrina mafy ny foko. Tia vao tena losa. Mademoiselle Metso tena kivy tanteraka. Otry? Fa mbola misy inona koa? Niara-ny tompo tany amin'ny miavaka ny masonay. Maila kery Metso nandray an'ilay telefonina natolony. Niatra taminay koa no nahita ny ranomasiny miavaka namonto mora ny takolany.
Natolo miotsoan'ny iraina indray ilay telefona feo. Nihiratra amin'ny mason'ny iraina. Ny teniny dia ampina matarako hoe sary mihetsika mamofady mirakitra siza indray ny tao anatin'ilay telefona. Tena hoe raha-panarivo mihitsy ve Rialy? Tsy nahaposiko. Tena mifona aminao ary miavaka. Raha fantatro hoe nindainao ihany no efa nisan'ny niaraka taminy dia Mifona miavaka. Mifona va tena tsy fankolona. Nahandohalika teo anatrehany miavaka iary no sady mikokoko fatratra. Tare ratsy no hijerevan'ny miavaka azy. Mandarotra ary lery olona mora fo izy ary tsy zaka ny mahita ny fanaka malemy tomany. Saingy teto izy to tsy mihotsina. To teny aza hoe mitomany ihany fa tsy ampiamelako ny eloko ao zao. Rikoriko tanteraka amin'ny aly izy. Sorena amiko ihany koa. Raha nisy nanam-pokosa aloha hoe ohatra amin'izao no toy ny fiaraha-miasa ity na tsy nandray anjara kosa. Zao na niasako aza lasa tsy mandry fahalemana. Ndao orona tsarina sy aly indray no hivoaka manaraka eo. Loza marina. Angamba tsisy teny betsaka tokony ataontsony mady misely aly a. Tiany karamanao nandritra an'izay fotoana efa vitsy izay. So ihany aloha fa olona tsara monsieur miavaka. Fa raha izany mihitsy dia tsy ampy mety tamby karama ho an'ny olona nanimba ny voninahitra ohatranao io mihitsy. Amariny ny volanao sao dia tsy ampy. Dia tsara trodrano ianao hoe mahaiza mitondra tena amin'ny manaraka. Misaotra ihany ary faono somba afaka miresaka monsieur miavaka iray minitra fotsiny alohan'ny andehanako azafady. Tsy te hiresaka aminao izy ka. Tsy te hahita ny tavanao akory ary izy. Nilaza nefa izy fa tsy avelany ho vita moramora ny fanalam-barakanao fa hanandrara aminy raha-panarivo. Izay ahina ao ambadika izao. Amin'ny deux paroles raha i monsieur miavaka. Mahazo matokana hoe tsy maintsy anefa ny sasany tamin'ny fanaparitahana indray norona tsara ireny le rangahy iny. Ny tena tsara indrindra koa dia ianao mametraka fitoriana e. Afaka manampy anao izay raha hitory azy ianao. Ho mafimafy kokoa mantsy ny anjo azy amin'izay. Sy ny anjo an'ilay hotely namoaka indray norona tsara azo tamin'ny caméra cachée ireny. Zaho koa dia somary miala tsiny aminao any aloha tamin'ny fanomezan-tsinanao diso tafahoatra e. Vehivavy ana dia tsapako ilay tsapanao teo amin'iny toerana iny. Fa tsy manome rariny anao anefa. Fanampiana fotsiny ny ara ilainao. Misaotra anao mademoiselle Mitsoa. Alefa miantso anao amin'izay resaka izay raha tapa-kevitra hiroso amin'ny fitoriana. Tsy misy tokony hodiniana izany ka. Ny maharary anao misy ny voakasikasika amin'ireny saingy ianao ihany nefa noerany. Be loatra ny fahotana efa vitako. Fa isa moa tsy nanotaka? Ila izao monsieur miavaka hoe mamerina mialatsiny aminy tamin'ny tsy nilazako tamin'ny lasako. Misaotra azy be dia be ato amin'ny fahatsorapony ary mindraro soa azy. Indrindra ny fifidianana izay kasena indraisana anjara. Okey, voaray izay e. Misaotra indrindra. Veloma dia miraro soa anao koa. Mandra-piona e. Marena nivoazako tamin'ny kafaliana sy fanantenana saingy alina ny tsena tamin'ny fahoriam-be sy famonjam-pony setriny. Ary niandry aho hoe ofiana indray ilay maraim-baovao iverenako ianao amin'ny fifaliana sy fanantenana io. Nisosany fotoana. Volana vitsy tao aoriana ilay nanovako veloma mademoiselle Mitsoa iny dia nahazo ny valikasa ny raha-panarivo ka nikatra sy nandoa-onitra rehefa nitory izay. Tsy nisokatra tamin'ny tsony nefa ny fony miavaka ary tsy nifanena taminy anaray sekondra asa tao aorianan'ireny tantara ireny. Misaotra mangina tany am-pony azy angamba izy hoe soa ihany fa tsy mbola nitory fity tamiko. Fanampin'izay dia nahita asa ivelan'ny firenena nisy miasa amina toerana fitaizana be antitra ireny ilay izy. Tsy nanana hery hijanonana iray minitra akory teto Tanindrazao ka noho ny amin'ny tantarako ary tsy mba nahita ny salovan'ilay tovolahy natsapako fitiavana voalohany intsony koa raha tsy tamin'ilay sary fampitam-baovao isan-karazany.
Lantsoma tsara moa izy tamin'ny fifidianana. Noho izany nandrefa napaka-hevitra fa hanao le asa rezaka madika petsy. Raha fifaliana ny aina maro an'izany hitaingina fiaramanidina voalohany izany dia fanohitra amin'izany ny alahelo. Ranomasy mora nikorina teo an-takolako no nanaovako beloma le tany latsahan'ny tavoniko. Le tany nirahako ny izy tamin'ireny fahavelony. Le tany natsapako ny ngidiny indrindra. Fa ihany koa le tany nalalako voalohany le fihetseham-po eo amin'ny olon-droa antsoina hoe fitiavana. Dia fiainana hafa ny fatoako nanomboka teo. Fiainana hafa ny andrasako raha ho avy ihany le maraina feno fifaliana sy fanantenana toa le iainako tao an-tanindrazako teo anila miavaka na tsy. Ary tonga ihany izy. Herintaona lazay. 2 taona tao aoriana nandoziko ny fireneko. Namiry firy indrindra ny volana janoary tao a Strasbourg ary alakamisy maraina tamin'izay. Amin'ny 7 ora maraina izao. Hiala tao amin'ny toeram-piasako fa avy niandry sy nikarakara ireo be antitra nandritra ny alina manontolo no nisy ramatoa lehibe anankiray nitsihana teo am-bavahady. Nilaza izy fa misy olona miandry ahy teo amin'ilay trano fisakafoana tsy dia lavitra teo. Nitototo avy tany amin'ny firenekafa mihitsy hoe olona io hamonjy ahy ka niangavy ara neny mba hijereko azy. Fisarotiny afa nanantona an'ilay toerana voatondro. Na dia io azy dia toetrandro mangatsiaka be ity. Efa latsaka ny neige ary mahatratratra any amin'ny 2 degré sy maripana. Manontany tenana amin'izany olona mila izany aho. Izay indray hoe avy tany amin'ny firenekafa dia tena ho izy ve ho ihany manontany ato an-tsaiko. Tsy mitombony izany ka ho ihany aho namaly ny tenako. Efa 2 taona taty aoriana tsika izao. Raha nisy ny ilainy tsy ho aty aoriana be mihitsy izy vao hitady ahy. Sady izay indray aty andakira masiso aty. Tonga ato amin'ilay trano fisakafoana. Nasisiko nijerena ny latabatra saingy tsy nisy azy na iray aza. Izay indray tsisy fihesika olona niandry azany mihitsy. Ankevitry ny nadala ilay ramatoa teo koa angambe. Tsy efa niteny ianao hoy ny eritreritro naneso ahy. Saingy tamin'izay indrindra no nanala ny satroka lehilahy teo amin'ny sisiny ankaviako. Nitangana izy ary niarahaba. Bonjour, princesse. Akorinao izay? Io izy. Hoy indray n'eritreritro. Nienahena vao niarahaba. Molotra sy voafehako fa efa nampiseho ny hafaliako. Bonjour miavaka. Monsieur miavaka. Afaka mamihana anao ve? Dia mivelazana ny sandriny. Tsy nisalasala nampiondana ny lohako teo atsoriny. Izy tena izy ty. Ny endriny, ny feony, ilay fofon-dranomanitra. Mbola tsy niova. Naka toeran'izay avy eo. Nitaritresaka. Inona vaovao izay ela be izay? Anambady Anambady? Eno tena vady fa tsaritsary ny toliatika fahiny. Tonga gatajodrano aho. Ny hevitra ho naina navaka ny any an'izany sangisangy fa inona dia fotoana fohy aza ny rana saingy somary very kely raha tsy nandohalika teo anoloako izy. Eny, tena Anambady miavaka ary angatajodrano tokoa. Manaiky ampiakariko vady ve ianao? Nanganoano ny masoko. Toy ny nofo ilay maraina voavoa nahitako azy indray. Maraina feno hafaliana sy hasambarana. Tsy nisy fanameloana, tsy nisy fanazavana fa nisy fitiavana be dia be. Eny, manaiky aho. Tiaka indray efitrano tato amin'ilay toeram-pisakafoana. Fomba mivahiny izany rehefa tsy manjavatra tahaka an'izao. Dia tonga ilay marainako. Ilay maraina vaovao. Record FM nanolotra anao teo. Maraina ny aly.
nosorata ny voninkazo. oloravaka Ialeva, ary vola nofy, zoma amin'ny indrindra no nanome aina ny tantara. nandray feo sy nanam-potosa miaro fi maraina ny aly